faly miarapantsika rehetra tonga soa eto amin'ity toerana ity. Miarapa ihany koa ireo izay manaraka ny fandarana fiangonana Jesosy mamonjy ofisial FIB manerana ny Madagasikara, manerana ny tany. Mpifaliana no iaonana amintsika amin'izao fotoana izao. Tamin'ny alahady lovolana tsy teto izay nanao lovolana tany amin'ny faritra Ambatondrazaka. Voasambany no nahitanay an'iny faritra iny dia sady namangy no nampahery nireo raha lasanabavy tamin'iny faritra Ambatondrazaka iny. Ny talaty izay dia ny hodidina ny rano nalaotra sady nijery ireo asa fanorenana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny ankapobeny dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa mahafinaritra ny faritra Ambatondrazaka. Tsisy fiangonana ratsiratsy fa fiangonana rehetra dia tsara avokoa. Raha sitrapon'ny tompo dia isy fitokanana fiangonana manodidina ny 4 any amin'ny faritra Ambatondrazaka amin'ity taona ity. Ary nijery an'ireo saika voaviziteny daholo ny 570 isanjato ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tamin'iny faritra iny. Ary eto dia milaza fa misy asa goavana ataon'Andriamanitra amin'iny faritra iny. Ny fanorenana izay misy otokanana amin'ity taona ity dia tena fiangonana tsara, tena tsara sera sy frera. Ary anomezana voninahitra an'Andriamanitra izany. Nafinaritra ihany koa ny fandrenesako efa namangy dia ozy pasteur anankiray hoe teto ozy izy toerana nijoroany Seradaoda Toriteny teto tamin'ity faritra ity. Nisy teny ozy izy no teneniny teto hoe ho avy ny andro, ho avy ny fotoana isy fiangonana goavana eto amin'ity tanàna ity. Dia ozy le pasteur hoe da ozy io jerentsika aiza ary le fiangonana namitsora ny teny faminaniana tamin'izany fotoana izany dia noentina nijeran'le izy fa fiangonana tsara tary. Alleluia. Saika ireo olona lelan'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fahasoavana osotra, nanana ny maizy azy tamin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, saika nandalo tamin'iny faritra iny. Ary dia nafinaritrana ihinan'izany tantara izany na dia voasambany aza tonga tamin'iny toeran'iny anisan'izany topoka raseta sy ny sisa maro samihafa efa lasa nodimandry. Ka hoentiko izany tsy hoe mety mietrehitra hoe nakaiza Pst Honore nandeha namangy fiangonana izahay. Dia rena ny tompo. Tomboka ianao hifantoka amin'ity maraina ity. Manana lohahevitra anankiray lehibe Andriamanitra omenanao amin'izao maraina izao. Ny ira fiderana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra ny ray aman-dreny ny tarika dia efa nanatsidika sady ilay lohahevitra omen'Andriamanitra antsika amin'ity alahady maraina ity. Izany dia mitondra ny lohateny hoe ilay Andriamanitra tsy toa. Averiko ny lohahevitra omen'Andriamanitra antsika amin'ity maraina ity dia le hoe ilay Andriamanitra tsy toa. Ho jerisika ao amin'ny Baiboly ireo teboka maneho fa tena tsy toa tokoa Andriamanitra. Ampifaliana
no izarako aminao a ny afatr'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Ndeha maky any reto andininy anankiroa reto, Salamo 4:20. Salamo 4:20, Exodosy 10:20. Salamo 4:20, andininy 7, andininy 8. Exodosy 10:20, andininy 7 dia mitsambikiny amin'ny andininy 2:20 amin'ilay loha hevitra hoe ilay Andriamanitra tsy toa. Verina ary amin'ny Salamontsika 4:20, andininy 7, andininy 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato ny lohanareo ry vavady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Exodosy 10:20, andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova dia mpiady mahery, Jehova no anarany. Andininy 2:20, Jehova, iza moa no mitahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa no mitahaka anao izay ankalazaina amin'ny famasinana, dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana. Ireo andiny soratra masina anankiroa reo dia anisan'ny teny izay maneho amintsika ilay lohahevitra izay horaisintsika amin'ity maraina ity hoe ilay Andriamanitra tsy toa. Ry havana, raha jerentsika tokoa ny Baiboly, betsaka reo anarana izay natao fiantsonan'Andriamanitra, ary ireny anarana fiantsonan'Andriamanitra ireny dia mirakitra izay zavatra vitan'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika olon'Andriamanitra. Naparitaka tanatin'ny Baiboly ireo anarana entina miantso an'Andriamanitra be dia be tsy tambo isaina. Santonina no nomeko anao mahititsika any amin'ny testamenta taloha lay antsoina hoe Elohim, anarana fiantso an'Andriamanitra entina maneho hoe mpamoron'Andriamanitra, mpanao fahagagana Andriamanitra. Izay le hevitry miteny hoe Elohim amin'ny dikany teny Hebreo. Raha mamatika any amin'ny Exodosy zafady dia miverimberinao le hoe Jehova nisy, Jehova nisy. Le hoe Jehova nisy anarana ihany koa fiantsonan'Andriamanitra dia entina maneho hoe Jehova no fanevantsika. Anaran'Andriamanitra zany. Mahita kotsika le hoe Jehova Salam, izay mitika hoe Andriamanitra na ny tompony fiadanana.
Anarana nomena an'Andriamanitra zany. Mahita koa tsika eo amin'ny Baiboly natao hoe Jehova Sabafo. Testamenta taloha dia miresaka ny amin'izany, izay maneho tamin'ny andron'ny Abrahama ilay hoe Andriamanitra ny fampitomborona. Anarana nomena an'Andriamanitra zany. Dia raha mbola mijery tsika dia mahita koa ny hoe Jehova Sama, dia hoe manatrika eto Andriamanitra. Ny tompo dia manatrika. Anarana nomena an'Andriamanitra ihany koa zany. Dia misy le teny hebreo anankiray hoe Jehova Rafa na Rafa, izay entina midika hoe Andriamanitra tompon'ny fanasitranana, Andriamanitra mpanasitrana. Dia amin'tika teny anankiray dia somary mavesabesatra kokoa. Dia itenenany an'io dika teny io manao hoe ilay Andriamanitra mpanamboatra ny simba rehetra. Vavony simba, ny aty simba, ny ray simba, ny maso simba, ny sofina simba, ny tanana simba, reo taova rehetrarehetra ao anatinao izay misy aretina tsy fahasalamana, aseho an'Andriamanitra amin'ny anarany Andriamanitra mpanamboatra ny simba Andriamanitra. Teny aminao sady aho fa eto izy amin'ity maraina ity. Za dia mahasahy miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa azon'Andriamanitra tao ny manasitrana anao anatin'ny ira fiderana, anatin'ny toriteny, satria amin'ny fotoantsika miantso reo anaran'Andriamanitra reo dia midina eo Andriamanitra araka ny asany sy anjara izay azony atao eo amin'ny fiainantsika rehetra. Amin'ny finoana no tenenako aminao fa eto izy amin'ity maraina ity. Ilay mpanamboatra ny simba dia tonga eto amin'ny Jesosy mamonjy fohy be akoron-drano. Raha manaiky anao androany dia andray amin'ny tanana ny fiainanao Andriamanitra. Tsy mitovy ny diranao teto ny voanao eto amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho esorin'Andriamanitra ny fanaintainanao, ho esorin'Andriamanitra ny aretinao, satria misy Andriamanitra mahay, misy Andriamanitra mpanasitrana, misy Andriamanitra mahay manamboatra ny simba rehetra eto. Tonga eto izy amin'ity maraina ity. Ny atony ny atongavany dia ianao ho anao. Mba ndamina ny fiainanao, hikarakara ny fahasalamanao, hanampy anao, hamany olanao, ary androany dia ho ataon'Andriamanitra eto izany. Andriamanitra nomena anarana anankiray ihany koa hoe El Shaddai. Dia io le lohahevitra antsika amin'ity maraina ity hoe le El Shaddai dia midika hoe tsy to. Dika ny teny hoe tsy to. Efa saika voambara tao anatin'ny hira teo nafinaritra ny fitarikera nataon'ny pastera. Le dika ny hoe tsy to dia goava, lehibe, mahery, matanjaka. Andriamanitra tsy ataony indrininy. Halleluja! Izay ange ilay Andriamanitra tsy to izay antoninao eto amin'ity Jesosy mamonjy ity e. Mahery izy, lehibe izy, goavana izy. Rehefa miasy izy tsy hay atao tohanana, tsy hay atao nindrininy.
Andriamanitra lehibe, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahary. Exodosy toko 4:4. Isaia 4:7. Isaia 5:7. Salamo 2:7. Vakina daholo reo andinin'ireo. Mpanjaka voalohany 7:7. Exodosy toko 4:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny anaraka hoe Andriamanitra tsy toa no nisehoako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anaraka hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy. Isaia 4:7. Isaia 4:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazainy Jehova, mpanjakan'Israely dia Jehova tompony maro, mpanavitra azy. Izaho no voalohany, izaho no farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Isaia 5:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ahafantarana atamin'ny fiposahan'ny masoandro ka tamin'ny filentehany, fa tsy misy afa-tsy izaho. Izaho no Jehova, fa tsy misy hafa. Mpanjaka voalohany toko 8:7. Mpanjaka voalohany 8:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao hoe, ry Jehova Andriamanitra ny Israely eo, tsy misy Andriamanitra tahaka anao, na ny amin'ny lanitra ambony, na ny amin'ny tany ambany, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao ho an'ny mpanomponao, izay mandeha eo anatrenao amin'ny fony rehetra. Tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Ao bokin'ny Salamo 2:1, amin'ny 7:20. Resan'ny mpanao salamo manao hoe, ny taonanao no tsy ho tapitra. Izay mahatsotoa an'Andriamanitra. Tsy mba takatsika olombelona, tonga fa 70 taona, 80 taona, 50 taona, tapitra ny androntsika. Fa ilay Andriamanitra tsy toa, tsy mety tapitra ny taonany, tsy mety tapitra ny heriny, tsy mety tapitra ny fahefany. Ny heriny tamin'ny omaly, heriny androany. Mandrefy ianao zafady. Le heriny tamin'ny omaly, heriny androany. Zay natao tamin'ny omaly, ataony androany. Satria tsy toa Andriamanitra. Zay mahatonga an'Andriamanitra miteny ao amin'ny bokin'i Isaia 4. Isaia 4 amin'ny anaran'i Jesosy 9:20. 9:20, 7:20. Isaia 4, 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrao va, tsy farenao va, fa Andriamanitra mandrakizay Jehova, izay namorona ny farany tany. Tsy mba mety reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery omeny hery be. Tsy mety sasatra, tsy mety reraka, tsy mety vizana, tsy takatra ny saina ny fahalalany. Ary izy dia Andriamanitra mahay mampatanjaka ny reraka rehetra, ary izay kelikely hery dia omeny hery be androany alady marany. Satria matanjaka izy, tsy toy izy. Dia miteny
Efesianina toko 5:1. Aoka naka n'Andriamanitra ianareo. Aoka naka n'Andriamanitra. Sika zany mila manaka n'Andriamanitra. Asaina zay mitsy ilay fanirian'Andriamanitra. Zay mitsy ilay itahitan'Andriamanitra. Satria tsy toa Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra. Mahery Andriamanitra. Tsy tohaina ny heriny sy ny fahefana. Dia maniry izy androany. Mba hisy solobontsy. Mba hisy kristianina. Mba hisy mpivavaka. Zay tonga eto amin'ity alahady ity. Mba ho mpivavaka mahery. Mpivavaka matanjaka. Anana ny herin'Andriamanitra ao anatiny. Zay ny fanirian'Andriamanitra ho anao androany. Salamo 2:4. Timoty 2:1-7. Salamo 7:170. Efesianina 7:4-9 hatramin'ny 9:20. Salamo 2:3-4. Baiboly dia miteny manao hoe aoka tanjaka ny fonareo. Aoka tanjaka ny fonareo. Dia ianareo zay manantena Jehova. Ianao zay tonga eto zany tena tian'Andriamanitra ianao. Etaetan'Andriamanitra aminao. Mba ho atanjaina anao androany. Timoty 2:1-7. Paoly miteny manao hoe tsy nomena fanahosa ianareo, fa nomena fanamahery. Nomena fanamahery. Nomena fanamahery. Salamo 5:7-7. Tsy nisy osa na dia iray aza ao amin'ny fokony. Na ny sekola latiny, na ny tanorany, na ny vehivavy lehibeny, na ny lehilahy lehibeny, na pastera Mosesy zay mpitarika azy. Dia nilazain'ny Baiboly manao hoe tsisy osa na dia iray aza teo amin'ny fokony. Dia maniry Andriamanitra androany mba tsisy osa eto. Ho atanjan'Andriamanitra na ianao androany. Nisy sekola laty, tanora, vehivavy lehibe, lehilahy lehibe, pastera tsika. Tsika rehetra. Lay Andriamanitra tsy to. Lay tompony hery. Lay lehibe. Maniry mba hanatanjaka anao androany. Ianao koa mba maniry ho atanjain'Andriamanitra androany. Efesianina 7:4-5:20. Amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary noho izany no andalehako amin'ny ray. Izy aza ny fianakaviana rehetra nandanitra sy aty an-tany anarana. Mba omeny anareo araka ny hareny voninahiny. Ny mba ho atanjainy fatatra amin'ny fanahiny ny toe-pananareo. Tanao zany. Zay le itahitan'Andriamanitra. Tena miteny misy Paoly manao hoe zany no ivavahako. Zany no andalehako amin'ny ray. Mba ho atanjana amin'ny alalan'ny masina. Ho atanjana amin'ny alalan'ny fanahiny. Le toe-panatsika. Le olotsika anaty. Tena fanirian'Andriamanitra mihitsy. Ho anao zay tonga eto androany. Anatanjaka anao ane Andriamanitra androany. Zany no vaovao mahafaly azon'i Jesosy mamonjy soibe akoron-drano zarainanao amin'ity alahady maraina ity. Lay Andriamanitra tsy to. Izy no anatanjaka anao androany. Izy no ampahery anao androany. Dia mivoaka eto anao matanjaka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsotra anao sady aho. Ho atanjana amin'ny alalan'ny fananana ianao. Ho resany ny fanany fahosana rehetra. Ho resany ny fanany fakiviana rehetra. Ho resany ny fanany alahelo rehetra. Ho resany ny fanasena na kivikivy anao. Miala tamatokatrano. Miala tamitoerana misy anao any. Voaka eto anao mahery androany. Voaka eto anao matanjaka androany. Voaka eto anao mitafiery. Zay mahatonga an'Andriamanitra miteny mampatanjaka ny reraka izy. Mampatanjaka ny reraka izy. Mampatanjaka ny reraka izy. Zay tsy manakary maniary be. Haleluya. Zao manefa ny zavatra tsara fatatsika.
na dia tsy toa azy Andriamanitra. Ao am'le hery, ao le fahefana, manome tanjaka izy. Fa amin'ny fotoana isika olon'Andriamanitra na manana fanomezam-pahasoavana tsara azy, na mahery azy, na manana ositra manatomby amin'ny olona rehetra azy, fa amin'ny fotoana isika manota eo mason'Andriamanitra, vatika malemitsika. Satria Baiboliko miteny ny ota dia mahatonga ny olon'Andriamanitra ho malemy. Joshua 7. Andiny 5. Joshua 7. Andiny 5 dia mitsambikina amin'ny andiny 7, 2 2. Vakina vetivety. Joshua 7. Andiny 5. Amin'ny agnaran'i Jesosy dia nahafaty tokony 930 ny mponina tao ay, sady nanenjika azy teo alohan'ny vavahady hatrany Sebarim, namely azy tena mpidinana dia ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano. Andiny 10. Ary Jehovah tamin'i Joshua, mitsangana nahoana no miankohaka toy izao ianao. Andiny 11. Efa nanota ny Israely. Andiny 12. Koa tsy mahajanona eo alohan'ny fahavalony ny zanak'Israely. Miambo eo alohan'ny fahavalony izy, satria tonga vaozina tsy momba anareo tsony aho raha tsy levonareo tsy eo aminareo ny zavatra efa vaozina. Nanafika ny mponina tao ay Joshua miaraka tamin'ny miaramila vahoaka ny Israely. Rehefa nandefa mpisafitany tany Joshua, nitondra tatitra izy ireo, dia niteny manao hoe tsy tokony nandefa miaramila be dia be tsika ry Joshua, fa vahoaka vitsy ny mponina ao ay. Indray mandeha miditra fotsiny tsika dia ravatsika io. Dia natoko Joshua, satria hatramin'izay dia fandresena foana no azy ny zanak'Israely. Fa tamin'ity ndray mitoraka ty afa baraka reto olon'Andriamanitra reto, tonga nalemy izy teo alohan'ny adversaire na ny fahavalo. Raha tokony nandringana ny mponina atao ay izy, ny miaramila ny 30 voaringana ireo mponina ireo. Ary dia nametam-panontaniana mihitsy Joshua tamin'Andriamanitra hoe Joshua hoe Jehovah fa inona reny mahatonga an'izao? Tsy arakaraka ny fikasanay ho am-poninahay ny zavatra hitanay. Dia hoy Andriamanitra, tonga malemy ny olonao satria misy ota ao. Ny ota dia mampalemy ny olon'Andriamanitra, na dia matanjaka tahaka ninona azy amin'ny ara-panahy. Rehefa manota ny olon'Andriamanitra, malemy izy, tonga malemy. Tsy sahiatrika ny adversaire anao ianao, manomboka mandosondositra demoniaka ianao, mandositra devoly ianao, miala lavitra ny olona manana fanaratsy ianao. Nahoana ina ny atony? Satria tonga malemy ianao, misotana amin'ny fiainanao any, dia tsy mahasamy miatrika ady ianao. Boky ny Pitsara 9:20, 20, 220. Nazirita hatrany ankibony reny Samson. Elatsiny amin'izay manana zay anaran'izay. Nazirita izy, fa izao zavatan'izy, nisy fotoana tena nanota izy. Dia ny fampianarany sera Daoda atao ampianarana. Samson angeo izy ny roa nanote tamin'ny fitsangatsangany. Fa rehefa vita avy nanao fiainana maloto izy dia mbola navita ny bata vavahady izy. Dia nieritreritry izy manao hoe mbola aty any heriko. Dia izay ny mahatonga ny ray aman-drenitsika frère Daoda miteny manao hoe na dia manota aza mpitory tena anankiray,
dia mbola afaka mitoriteny izy fa tsy afaka mivavaka izy tsy mihoatra noho eto izy mivavaka ataony tsy mihoatra noho ny eto ka ity lehilahy nazirita ity nanota izy ary satria amin'ny fotoana manota misy ota ny fiainany olon'Andriamanitra dia tonga malemy izy nanetsika ny tenany izy ozy ny baiboly boky ny mpitsara 9:20 raiky amby 20 dia nihevitra ny tenany mbola ao ihany ny hery fa niala le hery tonga malemy izy potsiry ny Filistina ny maso tapatapahany ny volony tena ny poteny mihitsy ny hery ary nataony fimehezana satria teo amin'ny Jiosy zany manodina vato fikosom-bary zany asana vehivavy zany marika ho fanisona hoe tonga malemy ianao Samson vato fikosom-bary no ataonay asanao dia nimezana izy mianakavy ka ny ota dia mampalemy rehefa tsy naomby nitetika nataony Balama tamin'ny Balaka satria tsy jambam-bola ny masony Andriamanitra dia miteny tany manao hoe za mampitandrina anao i Andriamanitra tamin'ny Balama aza mandeha mitonatonana andeha hanozona ny Israely fa firenena voata izy dia tsy za izy nanozona azy fa ny zavatra nataony teny moramora mangingina tamin'ny Balaka mpanjaka izy ampidiro vehivavy tsara tareo amin'ny zareo avela ozy anota fa rehefa manota izy malemy io ay misaotra betsaka ozy Balaka azoko le torohevitra ary tena nanomboka nalota ny zanak'Israely dia tonga nalemy izy ry avanao mampalemy ny olon'Andriamanitra ny fahotana Saul mpanjaka tsy mifanehitra tamin'ny Goliata na dia nanatombo tamin'ny soroko azy lehilahy lava ranjanana manana ny maizy azy zay nifidian'Andriamanitra ny Saul mpanjaka voalohany tao amin'ny Israely fa natahotra hifanehitra amin'ny Goliata ny antony satria nisy ota teo amin'ny fiainany tonga malemy izy tonga olona kanosy izy tonga olona matahotra izy izay ny tenenako hoe amin'ny fotoana misy ota ny fiainantsika olon'Andriamanitra matahotra demoniaksika matahotra mamoaka devoltsika matahotra fanaratsika satria tonga piny malemytsika noho izany tena ilaina ny fialana amin'ny fahotana alleluia ao amin'ny Jaona 9:9 mandehana ozy izy ary aza manota intsony amin'ny bokin'ny Romanina 9:20 fahafatesana no tambiny ota Ezekiel 4:20 amin'ny 4 ny fanahy zay manota no faty ndao jerentsika eo amin'ny Jaona 5 ahitantsika hoe tena mampalemy tokoa antsika olon'Andriamanitra ny fahotana Jaona 5 amin'ny 5 filazantsara ny Jaona 5 dia mitsambikina ry amin'ny 4 amin'ny agnaran'i Jesosy ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 30 taona tsambikina avy hatrany satria voavetra ny orantsika 4 amin'ny agnaran'i Jesosy rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo ankianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy Jesosy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy noho ny teo 30 taona nalemy inona nampalemy azy aretina vokatry ny fahotana aretina vokatry ny fahotana dia nalemy izy 30 taona tonga teo Jesosy nanangana azy
Ary tamin'ny fotoana manaraka rehefa tafaona tamin'i Jesosy izy, dia napetraka Jesosy ny fepetra raha lehilahy, sady miteny aminao, tandremanao mba tsy hanota intsony, mba tsy hanjoanao zay ratsy noho ny teo. Hoe teny Jesosy manao hoe raha miverina manota anao, halemy indray ianao. Tena halemy indray ianao. Satria niza olon'Andriamanitra, nao ambany fahasoavana, nao ambany ositra, nao ambany fanatren'Andriamanitra, amin'ny fotoana manota ny olon'Andriamanitra iray, malemy izy, tonga malemy izy. Noho izany misy raha miota amin'ity fotoana androany ity, ialao zay karazana endrika ota rehetra, ialao ny fitsangatsangana, ialao ny alatra, ialao ny fisolokina, ialao ny fisotrotoka, fitoroana zava-mahadomelona, ialao ny paraky, ialao re karazana endrika fahotana rehetrarehetra, manolora-tena ho an'Andriamanitra, ialao re karazana fanaratsy zay manambady anao amin'ny alina io, ialao fa avy amin'ny devoly io, manolora-tena, aoko ho afany ianao, aoko vonjeny Jesosy ianao androany, aoko angataka famela-keloka amin'Andriamanitra ianao androany, dia androany ihany dia ho soratanao amin'ny bokin'Andriamanitra ny anaranao. Ho afany ianao. Dia Jesosy analanao amin'ny toerana ratsy misy anao. Ho atanjana anao androany. Lay Andriamanitra tsy tohany mehery anao androany. Dia atanjaka anao androany. Miala amin'ny fahotana. Halleluja. Faharoa, ty zavatra anankiray ty ihany koa tena zava-doza, mahatonga antsika olon'Andriamanitra malemy. Tena malemy. Ary jerentsika amin'ny Baiboly fa na dia olona nanana ositra aza tonga nalemy. Oapolona fito amby folo, andiny roa amby roapolo. Oapolona valo amby folo, efatra amby folo. Nomeri raiky amby roapolo, andiny faefatra. Oapolona fito amby folo, andiny roa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Oapolona fito amby folo, roa amby roapolo. Ny foravoravo mahasalama tsara, fa ny fanakivy mamaina ny taolana. Fahakiviana. Oapolona valo amby folo, dia ny efatra amby folo. Ny faharariny dia zaka ny fanan'ny olona ihany, fa ny fanakivy iza no mahazaka izany. Nomeri raiky amby roapolo, andiny faefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niala tao an-tendrombohitra ory izy, nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena ny didina ny tany Edoma, dia kivy ny fanan'ny olona noho ny lalana. Ankoatra ny fahotana, anisany anankiray izay mahatonga antsika olon'Andriamanitra, na dia ny matanjaka aza, dia vadika malemy. Dia gagitsika hoe, iny rahalahy iny mpitoriteny be iny, iny rahalahy iny mafanafo be iny, iny rahalahy iny sereny ohatran'izao. Gagy anao nahita ny fiainany taty afara, tonga nalemy izy. Iny le nampalemy, fakiviny, ny fanakivy, iza no mahazaka izany. Ny Israely kivy noho ny lalana. Ary ny amele zany devoly amin'izao vanim-potoana faran'izao, ino tsara, ino tsara, ity atao hoe fakiviny ity. Saika io natakeny devoly fiainan'olon'Andriamanitra maro. Kivy, tena kivy, efa mba nizaka ihany fa kivy, kivy noho zao, kivy noho zao, kivy, fakiviny. Mpanjaka voalohany sivy amby folo, andiny faefatra. Raha mijeritsika mpanjaka voalohany valo amby folo, Eli dia afaka ny fanandrina
tampaminany bala 500. Izy rery taole ery fa tsy nandeha lavitra pataka 7 andiny faefatra kivy izy eli kivy no hitatsika tao somary jerentsika kely vetivety vakiny io andininy eo mpanjaka voalohany ny toko 7 andiny faefatra venotsika ny teny zay nataony Eli tamin'ny fakiviana amin'ny agnaran'i Jesosy. Fa izy kosa nandeha ny lalana indray tanana efitra ary tonga ka nipetraka teo ambany ny anja vidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka izay alony haiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara no ny razako aho. Hakiviana zany le olony osto, le olona ny rehetra, le olona mpandatsaka afo tafiny ty fony tamin'ny fakiviana tamin'ny alalan'ny vavany Jezebela izay namoaka teny tamin'ny manao hoe tahaka nataonao tamin'ny mpaminaniko ho alatsako ny hainao. Hitanao zany ry Eli esoriko ny hainao izy raha mbola zako ny Jezebela nangovitra Eli nefa vao omaly izy nampiasain'Andriamanitra tamin'ny bala 700 androany izy niditra tao amin'ny fanany fakiviana nandeha tao anaty tendrombohitra ao reby izy dia tena niteny mihitsy aleo ny haiko Andriamanitra aleo ny haiko tsy tsara no ny razako aho aleko mate fakiviana re zany tonga nalemy izy le afaka ny fanehatra tamin'ny mpaminany bala 500 androany tonga nalemy izy. Mateo 2 andiny 7 John mpanao batisa ilay mpialoha lalana an Jesosy olona maherana zany. John 5:5-7 dia miteny Baiboly manao izy dia jiro mirehatra zany hoe olona nanana ny afon'Andriamanitra tao anatiny. John 1:7 izy mitsy nanondra an Jesosy indro ny zanak'Andriamanitra zay manesitra ny fahotany zao tontolo zao. Fa Mateo 2 tonga nalemy izy rehefa tao anatin'ny fonja tao anatin'ny prison zay nahazo azy dia lasa izy naniraka ny sekolara Baiboly tanare mba anontany hoe zany olona manao fahakakana eniko zany ianao ve le ho avy tena ianao ve le ho avy ny fizy izy nanao batisa an Jesosy izy nanondra an Jesosy hoe io ny zanak'Andriamanitra manesitra ny fahotany zao tontolo zao izy nanondra an Jesosy io ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Fa azakakitsika fa ny fanany fakiviana mampalemy olon'Andriamanitra maro ianao ve le ho avy safa no andrasatsika. Jesosy tsy namangasy tany amin'ny fonja teny Jesosy tamin'ny mpianatra lazao amin'ny John zao hitanareo izao mahiratra ny jamba malady ny maraina mandeha ny mandriga velomina ny maty diovina ny boka malahelo toriana ny filazantsara ampifampiresana ho azy zany ialanao amin'ny fanany fakiviana lazao zay hitanareo ambarao zay hitanareo tsirovabolombelo izy ampaherezo izy riavanao tena misy ane ny fanany fakiviana io no mampalemy antsika olon'Andriamanitra maro. Mba fantatrao moa rehefa kivy ny olona ray Nomeri 2:20 hatramin'ny 4 zany matafiditra antsika olon'Andriamanitra ao anatin'ny fimonomononana zavatra tsy tokony monomononantsika lasa monomonontsika efa tsy rariny ntsony efa tsy ara-dalàna ntsony sy ny sisa maro samihafa satria vehivavy kivy ianao lehilahy kivy ianao porofo monomonina ianao tena monomonina ianao. Nomeri 2
andiny voalohany hatramin'ny fahenina manomboka mitanisa tongolon'ny Egypta ny olona kivy. Tsaronay tamin'izany tany Egypta, tena nisy tongolo tao, nisy concombre tao, ampy mihitsy ny régime manay, ohatr'izao zao, tsaronay, zao maina ny taolanay, zao kivy zay, zao reraka zay. Mitanisa ny lasa. Tsy mifantoka ny amin'ny ankehitriny, manamaivana ny zavatra ataon'Andriamanitra. Jaona 1:27, ny olona kivy tsy mivavaka intsony. Tsy mivavaka intsony. Tahaka ny nataon'ny Petera, ndao anaratsika ozy. Mantsa ny mpianatra namana. Nefa Petera, olona mahery mivava. Fa Petera kivy. Ndao andeha anarato ndao andeha anarato, zay ngamba ny sisa. Tsotsofon'ny rivo-dranomasina any dia mahazo trondro sitrany ny olona kivy tsy mavava. Joba 2:7, tsy miady intsony, mitatakolaka. Zany ny olona kivy, mivary lafo izy, vary lafo miverina misotro toka indray, verina mifanim-potsapy indray, verina ny fiainana maloto indray, dia lasana amin'ny fiverenan-dalana tanteraka satria fanakivy. Ny olona kivy dia lasana amin'ny famonotena. Maty 7:20, 7:15. Nalatsaky ny devoly tao anatin'ny fandrika Jodasy dia rehefa avy eo koronao izy, namadika raha marina ianao. Tsy mba nanana fahatsarovatena Jodasy hoe andeha hibebaka tahaka ny Petera, tonga dia fanakivy ny tao. Inona nataony? Maty 7:20, 7:15. Andeha hamontena azy. Zay ny sisa solution. Tandrimo sera. Zay fa tena nahita olona maro. Ty tanora zazalahy anankiray ty, kivy tamin'ny fiainana. Tanambily be nisehony ty tantara ty. Nandeha izy tao ambony pont mahavavy. Androany ny farandroko izy. Tsy ambikina veto aho. Izay afarako any tsy rarako. Vita ny atiko. Androany vita ny atiko. Mamono teny ianao tsy vita ny adinao fa direct any amin'ny elo. So fa nisy rahalahy anankiray nizaka anazy. Inona ty ataonao? Amono tena ozy. Aza manao an'izany ianao ozy. Ozy le rahalahy aza manao an'izany. Ndao anao entiko mivavaka. Ndao anao ivavahan'ny pasteranay. Afaka ianao ozy. Dia sorana ny tompo tonga tao am-piangonana vavahana dia afaka izy. Tanora zazalahy anankiray, mpivarotra izy. Inao tsara fa matoa zany avoaka an'Andriamanitra eto. Misy olona kivy tonga eto. Kivy amin'ny fiainana izy. Natao ny varotra rehetrarehetra, perta natao perta, tafiditra trosa izy. Dia ny zavatra nataony, zaho tsy te velona intsony. Nitra ilay fanakivy. Satria rehefa miditra ny fanakivy, malemitsika. Ka tsotra zany ozy ny devoly. Rehefa te handeha anao minana poizim-boalavo. Zay ny teniny devoly taminy, hoaniny poizim-boalavo. Zao ihany anao lasa ianao, tsy mijaly zany ianao. Fa tena nohaniny. Nohaniny. Fa anatsiravina. Potika tao anaty. Mandovory eto. Miady eto. Fanao ny fankivina. Tondra olona ny famonotena. Tanora zazavavy anankiray, voafitaka amin'ny devoly, tao anatin'ny fatan'ny rano. Lavy tamin'ny fitsangajangana. Taoriny izany,
bevoka izy, menatra ny mpiarabelona, menatra ny paster, menatra ny olona mpifanila potorindrina aminy, tena mpidiry midevolo fanakivy. Inona antsonony aminao hoe ataon'ny tanora zazavavy miaraka aminao esoesy teny ianao, paster angahandray anao zany tsono izy, izay nataony devoly efa mba tsy fitony ho azy. Ina zany nataoko, alao zazakibonao io izy midevoly, alao fanao ny fakiviny. Dia lasa izy nanala zaza kanjo tsy afaka, nataony fomba rehetra tsy afaka, tandremo ny fanakivy, niady amin'ny fahafatesana ty tanora zazavavy ity. Nandeha ny andro nohanina daholo karazana comprimé rehetrarehetra, mampandefa tsy mandeha, afaka andro vitsivitsy lony kibony, ary dia niady tamin'ny fahafatesana izy mandra-pahafatiny. Fanakivy mampalea amin'ny olon'Andriamanitra, androany amin'ny tena amin'ny anaran'i Jesosy, azo aremina ny fiainanao, azo ataony manamboatra ny fiainanao, azo n'Andriamanitra ataony manatanjaka anao, azo mijery ny olonanao, azo mijery ny problemanao. Toero midevoly, toero ny fanampitondra fakivina, toero ny fanaratsy rehetrarehetra, mitsangana andray androany, mitaka andray androany, reso ny ran'i Jesosy, reso ny azo fijaliana, reso ny herin'Andriamanitra, reso ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia mitenena ny fahavalonao ireo manao hoe na dia lava aza dia hitsangana indray, tsangana indray aho, ahery indray aho, mpandresy indray aho, hijoro indray aho, tsy ho kivy aho. Resiko ny tenin'Andriamanitra, resiko ny herin'Andriamanitra, resiko ny fahasoavan'Andriamanitra. Androany aho dia mpandresy, androany aho dia mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ataon'Andriamanitra aminao ane izany androany. Fanahy masina ne ampahery anao. Halleluja. Ho ataontsika mpitsanganana vetivety, ainy tompo, ainy mandamina ny fiainako, dia maraparanao. Tsangana vetivety tsika. Oh, halleluja. Ainy mandamina ny fiainako, ho atsika amin'ny anaran'i Jesosy, fanany fakivina rehetra androany. Ainy tompo avy amin'ny fona rehetra manontolo amin'ny fanandra-tantana. Ainy tompo eny hainy, ny manafaka izaka manjoa. Eny hainy, tena hainy, ny manamnody izay no fisiko. Eny hainy, tena hainy, ny manao rayaraky. Amen. Azo toerana vetivetsika. Mialohan'ny vavana amin'ny rahalahy ho antsika rehetra, aro kely reto toromarika vitsivitsy reto. Raha tianao ny andresy ny fakivina, andresy ny fahalemena rehetra, ireto misy toromarika vitsivitsy omekanao dia hivavaka ho anao zay. Mety amintsika fiazazavady. Voalohany, petera voalohany toko faharoa andininy faharoa. Ianao dia mila tenin'Andriamanitra isanandro. Raha mbola azonao tao mamonjy fotoana eto,
miresaka rononom-panahy tsy misy fitaka Petera amin'io andininy io dia ny tenin'Andriamanitra. Na fotoam-bavaka na fotoam-pivoriana, raha mbola azonao atao mamonjy fotoana misy toriteny rehetra, za dia manolo-tsaina anao tonga hafa mihainy toriteny. Fa ao anatin'ny toriteny no analan'Andriamanitra ny areranao, analan'Andriamanitra ny fakivinao, dia tonga anao ho vehivavy sy lehilahy matanjaka. Faharoa, Luka 2:9-10. Mivavah mba hahery ianareo, mila mivavaka ianao. Tsy vaolana mijanona ao an-tokantrano. Rehefa misy olana, rehefa misy ady, rehefa misy problème, sera tonga hafa mivavaka, frera tonga hafa mivavaka. Daniela 9:10. Fantatry Daniela fa vao hisy soniny tity, fa nivavaka intelo isan'andro izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Mila mivavaka ianao, fa raha mivavaka ianao, garanti fampaheranao Andriamanitra, ho resy ny fanany fakiviana rehetra, ary atanjaka anao ho voninahitra Andriamanitra. Fahatelo, aza manangona vaovao zay mitondra fakiviana eo amin'ny fiainanao. Fa io ny problème antsika olon'Andriamanitra, mahakivy atsika. Vaovao tsy tokony ho henonao rehetrarehetra, ho henonao angononao anao. Zao ndray hony, zao ndray hony, zao ndray ny malaza. Dia azakaka ianao, tonga aminao ny fanany fakiviana. Tsy hitako be niany izy tia, aleo aranga tsy hivavaka tsony aho, tena leo tanteraka aho, za tsy hivavaka. Aleko aho makany amin'ny fiangonakafa aho. Aza manangona vaovao ratsy, vaovao tsy tokony ho henonao, aza ho henony. Fa anakivy anao zany. Ovy ianareo azafady. Fa io no mamparalyse atsika. Manangona vaovao viato, manangona vaovao very. Zavatra tsy mari-pototra rehetrarehetra angonina viato, angonina very. Dia zao ndray hony, zao ndray hony, misy zao ndray hony. Dia malemy ianao. Exodus 3:20. Exodus 3:20. Andiny voalohany. Vakiko vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Exodus 3:20 voalohany. Aza manangatsafoana, aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanahy, ho vavolombelona mampity doza, manangatsao. Jeremia 2:9-10. Amin'ity taona ity i Andriamanitra andre tsao ianao, amin'ny taona manaraka ianao dia andre tsao indray ianao. Ny hoe tsao zavatra tsy marina, dia angoninao le izy. Dia rehefa voangonao aminao le vaovao le tsy marina, malemy ianao. Ve mbola zany koa zava-misy. Aza manangonangona vaovao mampalemy ianao, aza manangonangona vaovao mampalemy ianao. Zany mampalemy atsika. Rehefa tonga entanao tonga dia vavaka madiodio no atao, vita ny fivavahana dia lalana mody. Tsy mihaino eny zavatra tsy tokony ho henoko aho. Miditra ato dia avoakako ato, tsy ampidiriko ato zany fa ny foko protégeko. Ao tsy mihaino any. Za miteny aminao fa ho fen'olo ty, ho ipiko ty, satria tonga iatsika tena hivavaka. N'Andriamanitra aza natrika atsika eto. Fa raha vao ianao manangona vaovao ato, manangona vaovao avery, dia io amin'izay le mahatonga mivoaka ty malemy ianao. Ka raha ty atanjaka anao, voalohany mila mihaino tenin'Andriamanitra, faharoa mila mivavaka, fahatelo aza manangona vaovao tsy marina.
Haleluya. Dia mba mahaiza anao mampahery ny raha vavinao, mampahery ny rahalanao, mampahery ny pasteranao. Zay ny tokony ho izy. Izay efatra amin'ny rahalahy eto tena miezaka manao viveriny anay mitotona mihitsy hoe mitoriteny araka ny fahasoavana. Ka ianareo ve mba mampahery anay? Ianareo ve mba mampahery anay? Nandray ady tomany aho. Teneniko anao zany. Tompo na dia ny lalana lehako aza tsy hitako tsony. Tomany aho. Zange hoahy fa nanda hiakatreto hoe inefatra nanda. Za tsy nanao volontaire mihitsy. Devantie zany. Tomany aho. Tena ahoana re tompo. Tena ahoana. Sera. Mampahirezo zay. Mampahirezo zay efatra amin'ny rahalahy. Zay ne mivavaka ao anareo. Zay ne miady ao anareo. Soroka aminao fa mitomany ao anareo zay. Tsy mila vola, tsy mila rena. Tsy zay ny natongavana eto. Mba hampahery anareo. Hitarika anareo ho anam Jesosy. Fa loza eo anatren'Andriamanitra kosa. Raha manao soa zay, valiana ratsy. Za tena miteny aminao, za fatozo zany. Aza mba manandrakandrana an'izany. Fa ratsy, ny hitany masoko, ratsy fahafatesana daholo ny olona nanana an'izay toetsena zay. Marina zany teneniko anao zany. Fa ndao mba hifampahery. Zay mampahery ny fiangonana. Fiangonana mba mila mampahery. Isaia 10:30. Miala tsiny fatazomiko minitra vitsivitsy nareo. Isaia 10:30. Amin'ny agnaran'i Jesosy 7. Ampaherezinareo mitanana amin'ny raviravy. Atanjano lo alikamalemy. Lazao amin'izay rerakampo. Mahereza. Aza matahotra. Indro Andriamanitrareo avy mitondra famalina. Dia ny famalian'Andriamantsika. Eny izy tokony ho avy ka hamonjy anareo. Ampaherezo izy. Lazao amin'izay reraka. Ravavinao reraka. Rahalanao reraka. Mahereza hoe. Aza mitorabato. Aza manitsaka. Fa tario amin'ny fampaherezana izy. Andro farany nge misy atsika. Ny fianakaviantsika amin'izao tontolo zao efa manositosika atsika. Ka tsika preta-po amin'ny tompony ray ve. Tsy mba hay fampahery. Mahereza sera, mahereza frère, mahereza ary fiangonana. Faefatra. Isaia 2:24. Ratinao ny ahery. Miara amin'ny namana mahery. Miara amin'ny rahavavy mahery. Miara amin'ny rahalahy mahery. Zay tsy miresaka fa tsy fampaherezanao madio. Dia ahery ianao, dia ahery ianao, dia ahery ianao. Joela 3:10. Aoka zay kelikely hery. Ika hoe mahery aho, mahery aho, mahery aho, mahery aho. Ianao mihitsy ny tokony teny. Aleo alohan'ny adversaire anao dia midefo. Hoe tsy malemy tsony aho manomboka androany. Fa mahery amin'izay aho. Sitrana amin'izay aho. Va amin'izay ny problemako. Mandresy amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Mahery aho, mahery aho, mahery aho. Abakoka 3:20. Tsy mamotsina ny aviavy. Mandiso fanantenana n'oliva. Tsy misy ombala, tsy misy ombatra. Itsy miteny hoe kivy azany. Fa izaho mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany. Izaho mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany. Izaho mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany. Asehoy ny devoly ilay fahavalinao. Fa vehivavy mahery anao. Lehilahy mahery anao. Ny tsy tolo andamosinao ao. Fa eny mila mandray ny fanahy masina ianao. Satria ny fanahy masina io le fanahy manome hery ianao. Io le mampatanjaka anao. Alleluia. Lioka 4:27. Mitoera ao an-tanàna ao Jesosy tamin'ny mpianatra zay kivy. Mitoera ao an-tanàna mandra-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo.
Asan'ny apôstôly toko voalohany 15 azo hery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo. Ny boky ny Isaia 1:20 amin'ny 15 dia omena ianareo fanahy fahirezana, fanahy fahazavan-tsaina, fanahy fahaloran-tsaina, fanahy mahary. Dia rehefa mandray an'izany ianao, tsy ho kivontsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ahery amin'izay ianao satria ny fanahy masina no toetra ao anatinao. Asan'ny apôstôly toko 2 hatramin'ny 4. Rehefa tonga ny andro Pentekosta teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, nagaga fa le fakiviana tao anatiny ny ala. Petera matanjaka, Jaona matanjaka, apôstôly matanjaka no hita. Genesis 3:30 andiny 4:20 hatramin'ny 7:20. Kivy tanteraka Jakoba raha iona amin'ny Esau ralany. Fa taoriny vavaka nataony, natanjaka izy. Andriamanitra mitso ny teny tany manao hoe tsy atao hoe Jakoba tsony satria anarana manesy le hoe Jakoba. Io mpamingana pisoloky ny anaran'izany, tsy matoky mpandainga mpamitapitaka. Fa manomboka aloany atao hoe Israely ianao. Alleluia. Aoriny ty Toriteny ty, Andriamanitra ny anatanjaka anao, Andriamanitra ny anatanjaka anao, atanjaka amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Samuel 1:30 hatramin'ny 21. Davida dia kivy te kivy, miaramila niaraka taminy tady tora-bato azy. Fa Davida nampahery ny tenany tamin'ny Jehovah-Andriamanina. Taoriny vavaka nataony Davida, Davida natanjaka, Davida nahery, Davida afaka niatrikady indray. Dia ho ataon'Andriamanitra aminao koa an'izany androany. Samson taoriny vavaka nataony, na dia efa potika aza, potika ny masony, pana ny volony, ary dia nivavaka tamin'Andriamanitra. Tsapainy ohatran'izao nanomboka naniry ny volony. Dia ozy izy tamin'Andriamanitra, mifonao Andriamanitra, averina amiko ny heriko, averina amiko ny heriko. Androany tokony vavaka toy izany ianao, Jesosy, averina amiko ny heriko. Isory ny fanahy-kivy rehetra tanatiko. Zazany vehivavy voalazany paster zany, zazany lehilahy zany, tena kivy mihitsy avy niditra teto tamaraina. Averena ny heriko, atanjao aho, atanjao aho. Dia ho anatanjaka anao Andriamanitra. Jaona 5:5. O Jesosy tamin'ilay malemy, batao ny fandrinao, mandehana ianao, satria natanjaka izy. Androany lay Andriamanitra tsy to anatanjaka anao, avita hibata amin'izay ianao androany. Aoriny ty Toriteny ty, batanao amin'izay ny problemanao, batanao amin'izay ny olanao, zay tsy vitanao hatramin'izay, vitanao aoriny ty Toriteny ty amin'ny anaran'i Jesosy. Petera 1:5-7 atsipasy eo aminy fanahinareo, anomboka nipy ianao androany, anomboka nipy ianao androany. Mateo 2:20 ibaiko tendrombohitra ianao, tsisy tendrombohitra ny olana sy tsy hay atao ajanona eo alohanao amin'ny anaran'i Jesosy, fa ho baiko anao zany androany amin'ny anaran'i Jesosy, satria hitsangana anao androany. Isaia 40:3 elatra niakarany tahaka ny voromahery, tsy hitina itsony ianao fa hiakatra amin'izay ianao, zay tsy vitanao tamin'ny 5 taona lasa ho ataonao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Hiakatra ianao, hiakatra ianao. Dia zay midy rehetra hisokatra, zay tsy mety rehetra ho mety amin'izay, zay tsy mandeha rehetra mandeha amin'izay. Dia hositranina na rehetanao, vana ny olanao rehetra, dia tsy zanganao mpandresy ianao androany. Amaky andininy farany ahy dia ho taperiko satria lava be. Asan'ny apôstôly 3 raisitsika farany ty. Asan'ny apôstôly 3 andiny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Petera, tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no meko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana
ary nyraisiny tamin'ny tanana kavanana raha lehilahy ka natsangana dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitro keliny. Pastera Honore sy pastera Toky, tsy manana vola omenanao. Androany maraina izay anananay dia vavaka. Vavaka no anananay. Tadidiko ary mampietsika ny foko foana ny fifoazam-panano entin'ny ray aman-drentsika tany Fianaratsoa. Zaza malemy sakelena tamin'ny sikina adiny 3 alohany anaovan'ny frère Daouda mivady évangélisation. Niala amin'ny kilometatra maro ty renim-pianakaviana ty, niaraka tamin'ny zanany malemy baby ao an-damosina. Ny finoana tao anatiny teo hoe ho tonga amin'izany fitoriana filazantsara zany aho, hitsangana ty zanako ty, atanjaka indray ny malemy. Babeny efa nandeha tongotra adiny maro izy, gaga izy, mbola tsy nanomboka ny évangélisation. Ny gatana tao amin'ny terrain efa teo ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy fantany fanovany anjely. Anjely mihitsy namaly sikina teo, tazomo no mafy fa misy herina mahay, rotsaka totona teo le zaza, vo nitotona teo amin'ny terrain, nitsangana malemy, natanjaka. Zany ny ray aman-drentsika. Eto le Andriamanitra ny frère Daouda sy sœur Daouda, le Andriamanitra ny 63 tonga eto. Anao. Tsy manana vola fotsy, tsy manana vola meny zahay. Raha mety ianao manana olana, ianao manatrikady, ianao marary, ianao matsapa fa maradratra ny fiainanao, tsy hitanao zay alesy tototona. Indray ianao tia totonao amin'ny trokatranonao ny lohanao, tsy hitanao tsy ny hoe tena resy aho teto man. Atsony amin'ny rahalahy ianao avy eto. Eto le fanatrehan'ny Tompo. Eto le Andriamanitra mampatanjaka. Ho atanjananao androany. Hoy aho hoe ho atanjananao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Fanamampaly amin'ny rehetra ho resy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Matanjaka amin'izay ianao. Ho atanjanao ny fananao, ho atanjana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Roatsika mivoaka any amin'ny varavarakely, varavarambe, fanaratsy rehetra. Fa ho ampitafina hery vaovao ianao. Ho ampitafina hery vaovao ianao. Andriamanitra ne anome hery anao. Fanay masina ne anatanjaka anao androany. Zay tsy tsapanao hatramin'izay, ataon'Andriamanitra tsapanao androany. Fanay masina midina eto amin'ny foibe Akorondrano 700 ao anatiny zany. Dia izay matsapa fa mila vavaka, dia nampianareo ambavak'izay iainga hiala amin'ny toerana misy ianao, ny manana olana, ny marary, ny manatrika ady, ho anao zay ao anatin'ny fakifina, fisalasalana, tsy mahita tsony izay voana sy andehanana. Eto ny rendez-vous androany maraina, eto Jesosy miandry anao, eto ny azo fijaliana miandry anao.